Misaotra ny pastora Hery isika nanokatra ny fotoanandroany ary misaotra an'Andriamanitra raha te moa tsika zany nahazoantsika ity fotoanandroany ity fa na dia nandamina azy isika dia izy no nahatanteraka an'izao fotoanandroany izao. Eto am-panomboana dia miarahaba ny fiangonana FLM Mahalavolona izay tarihin'ny pastora Hery moa izay nanokatra ny fotoana teo, izay narahany iran'ireto chorale mahafinaritra nanokatra ny fotoanandroany nahatratra ny 10 taona. Alohan'ny hatory tamin'ny alina dia nieritreritra lalina hoe zany olona 10 taona zany raha ny marina dia mbola zaza ihany. Kanefa raha ny lohahevitra izay narosony ho visavisaintsika androany dia tena tsy fanontanian'ny zaza mihitsy satria izany resaka homosexualité zany dia efa any amin'ny fampianarana ataoko hoe tena any amin'ny hain'ny fiangonana. Zany efa mieritreritra ny hoaviny sy ny fahalebiazany ity fiangonana Mahalavolona ity. Raha zaza angamba no mametraka an'izany fanontaniana izany dia zaza surdoué no mametraka fanontaniana tahaka an'izany. Miarahaba tompoko nahatratra ny 10 taona ary dia miara-miombom-bavaka aminareo zahay ny ela velona an'izany fiangonana izany mba hitombo ao amin'ny finoana sy ny fahatokinan Jesosy mandra-pahatonga ny avy any amin'ny rahony lanitra. Izay no ela fa dia miarahaba antsika rehetra ihany koa izay tonga eto manatrika izao conférence izao izay nomanin'ny fiangonana Mahalavolona moa zany. Misaotra anareo rehetra izay tonga hihaino sy hiara hitafatafa ary satria moa conférence raha nahadievitra zany dia efa mihevitra raha teo ahy zany fa hisy adihevitra mahafinaritra aoriany izao famelabelarana izay ataoko izao. Ny lohateny moa zany dia ny hoe izay ambaran'ny soratra masina momba ny homosexualité. Conférence no ataoko fa tsy fampianarana soratra masina na lahateny na toriteny. Ny conférence moa dia zavatra manana endrika akademika ihany amin'ny lafiny anankiray raha ny tokony ho izy, fa ny resaka tamin'ny pastora Hery hoy izaho hoe atao akademika ve izy ity sa dia hozy hoe fiangonana no hiresantsika tanora no avy eo dia atao amin'izay maha-conférence ny fiangonana azy zay le izy. Dia ny tanjon'ny conférence moa dia misy lohahevitra anankiray izay hoentina dia hiadiana hevitra le izy mba ahazahoana fahalalana sy hafana ihany koa miatrika fanontaniana hafa izay miainga avy amin'ilay lohahevitra. Maninona isika no tsy maintsy miresaka momba ny homosexualité? Ny antony voalohany indrindra dia ankoatry ny maharesabe azy manerana ny fiangonana eran'izao tontolo izao sy eto amin'ny fiangonantsika dia ao ihany koa ny fanatontoloana izay mitondra rivotra sy hevitra teolojia marobe mibosesika mankaty amin'ny firenentsika sy mankaty amin'ny fiangonantsika. Ary ny ankamaroan'izy ireny dia hevitra izay manaiky ny homosexualité. Ianareo izay avy any somary lavidavitra mety tsy hahita tsara nyity soratra ity fa dia ataoko amin'izay mety azy eo ihany le izy. Ny faharoa koa dia tsy ampy amintsika ny milaza fotsiny hoe zahay tsy manaiky ny homosexualité, fa mila manana fahalalana isika, fahalalana mari-potitra ara-tsoratra masina mba hahafahantsika ihany koa manohitra ireo fampianarana marary izay manaiky ny homosexualité. Ny fahatelo dia efa misy ato anatin'ny fiangonantsika raha teo ny olona homosexuel. Mety tsy fantatsika ireo fa tena misy ato amin'ny fiangonantsika. Efa misy azy ireo ato amin'ny fiangonantsika ka tsy resaka ny ivelany intsony, tsy ho an'ny any an-dafy intsony fa tena efa olana hatrehintsika mihitsy ny homosexualité. Dia anjarantsika ny mahalala sy mahafantatra mba hahafahantsika mitaona an'ireny namantsika izay efa ato anatin'ny fiangonana, mba hahafantatra sy hahalala
fa fahotana izany. Ny fahaefatra faran'izay tiako hotsindriana dia izao. Ny FLM dia manana an'ilay boky kely antsoina hoe ny maha izy azy ny FLM zany. Voasoratra ao anatin'io boky kely io fa tsy manaiky ny homosexualité isika. Kanefa amiko manokana dia tsy ampy ho filazan'ny FLM io. Satria fehezanteny iray ihany ao anatin'ilay boky. Ilay boky efa boky kely ohatran'izany dia fehezanteny iray ihany ao anatiny ao no milaza an'izany. Fa tsy maintsy misy zavatra voasoratra azon'ny olona rehetra vakiana sy arahana azahoany fahalalana. Ka ity resaka homosexualité ity moa dia efa nanoratako zavatra mety eo amin'ny 30 pejy eo izay ivoaka ao amin'ny trano printy zany tsy ho ela. Efa volana maromaro no nanoratako azy io ary mety efa ho vita izy io. Raha ekeny ny FLM dia ho avoaka karazana brochure kely izy io zany. Izay no tanjoko. Ankoatra ireo efa namoaka azy tamin'ny article maro isan-karazany ihany koa dia hisy izay zavatra voasoratra izay. Izay ihany koa no rarina ary ireo pastora namana rehetra ihany koa zany dia ampahirezina sy ampahirezina zany mba hanoratra mikasika an'izany mba hisy zavatra avela ho an'ny taranaka faramandimby. Mizara 9 lehibe ity famelabelarana izay ataoko ity. Anao taridresaka fohy zany manodidina izao famelabelarana izao. Dia anao tantara faran'izay fohy mikasika ny nipoirany teny hoe homosexualité. Efa aveo anazava an'ilay fanafohizanteny malaza eran'izao tontolo izao hoe LGBTQ amin'ny teny anglisy moa nipoiran'izy io zany. Dia ilaza fohy ihany koa ny amin'ny hevitra manohana ny homosexualité satria alohan'ny ahafahantsika manohitra dia tokony fantatsika aloha inona ny zavatra toeritsika. Zavatra lazainy zareo izay toeritsika. Dia ny fahadimy dia ireo soratra masina milaza mivantana na ankolaka momba ny homosexualité sy arahan'ny fanoherana ireo fampianarana izay manohana izany. Izany hoe tena hojerentsika eto androany hoe inona daholo ireo soratra masina na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao izay manambara mikasika ny homosexualité zany. Dia hiezaka moa zaho hitondra ny fanazavako avy amin'ny fiteny fototra zany tena nanoratana ny baibolitsika. Izay nambarany ny farany zany dia satria ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny reformationa raha teo tsika dia hojerentsika ihany koa izay nambarany ngiahy Martin Luther momba ny homosexualité. Ny fanontaniana ivon'izao famelabelarana ataoko izao dia ny hoe fahotana ve ny homosexualité. Mety ho gaga ihany tsika amin'izany fanontaniana izany. Satria alohan'ny ahatongavanareo eto dia efa mitondra valiny raha teo nareo hoe fahotana io. Fa kanefa ireo hevitra marobe avy any ivelany izay harantsika eto androany dia milaza fa tsy fahotana ny homosexualité. Ny faharoa ny tanjon'ny famelabelarana dia efa voalazako teo ihany. Dia ny mba ahazoan'ny mpiaino anareo zany fahalalana mazava mikasika izay ambarany soratra masina momba ny homosexualité. Raha mivoaka avetsika androany dia tsy tokony hisy honohono intsony fa tokony ho fantatrao tsara amin'izay tena hevitra ny soratra masina mikasika an'izany aretina mamoa fady zany. Ny fahatelo dia ny fomba izay hoentiko mamelabelatra eto dia miompana indrindra sy mifototra amin'ny fanazavana ireo soratra masina milaza mivantana nankolaka momba ny homosexualité zany. Zany hoe karazana heviteny no ataoko zany. Ny fetran'ny famelabelarana maro be ny zavatra azo resahana mikasika an'ity lohahevitra ity fa noferako ny cadre zany hijereko azy dia fijery ara-tsoratra masina, perspective biblika zany. Fa tsy miresaka ny lafiny tahaka ny hoe anthropologie na sociologie na resaka médical sy ny sisa fa mifototra amin'izay fijery biblika izay no ataoko. Ny teny hoe homosexualité avy aiza izy io?
tanoana amin'ny taona 820 no nipoirany voalohany. Zany hoe tamin'ny taonjato fa 820 zany. Ao anatina pamphlet na karazana brochure moa zany no nahitana azy voalohany tany Allemagne izy io, zany hoe voasoratra tamin'ny teny amin'ny fiteny allemand zany. Tao no nahitana ny teny hoe homosexualité voalohany indrindra. Fa taty aoriana moa zany dia voadika tamin'ny teny anglisy izy io, izay no nahazoantsika koa ny teny frantsay, ary amin'ny teny malagasy moa izy raha tsy diso fa dia ny fiarahany mitovy fananahana angamba na fanelahana koa moa izy. Ny nampiasana an'io teny io zany dia ny Andohany zany dia saika teo amin'ny sehatra médical. Ireo mpikirakira fahasalamana ny dokotera no tena niresaka azy betsaka tamin'izany fotoana zany. Ary talohan'izany dia nisy terme hafa izay nampiasaina tahaka ny hoe sodomie sy ny pédérastie zany. Avy amin'io pédérastie moa nahazoan'ilay hoe PD izay henontsika matetika eny amin'ny fiarahamonina. Ny sodomie raha te moa zany dia avy amin'ilay anarana ao amin'ny baiboly hoe Sodoma no nahazoana azy, izay mbola hitantsika betsaka. Ny homosexualité tsy zava-baovao teo amin'ny tantara akory, fa hatramin'ny fahagola indrindra dia efa nisy azy. Amin'ireo angano Égyptiana dia nahitana fa ireo andriamanitra Égyptiana dia homosexuel. Ohatra ilay andriamanitra antsoina hoe Horus dia nanao firaisana amina lehilahy amin'andriamanitra lehilahy mitovy aminy. Tany Grèce fahizay dia nanana karazana mpanompokely ny olona tao an-trano. Ireny mpanompokely ireny dia matetika lehilahy, ankizilahy zany. Dia hitan'ireo mpikaroka tantara fa nisy tamin'izy ireny izay nampiasain'ilay tompony ka nanaovana izany firaisana ara-nofo zany eo amin'ny lehilahy sy lehilahy zany. Ankizy ireo zany, zaza. Voarakitra amin'ny tantara izany. Mandroso ihany tantara. Zany hoe karazana survol moa nataoko fa tsika tsy afaka hijanona ela be amin'ilay tantaran'ilay izy. Any amin'ny taonjato faha 820 dia voalaza fa nisy ireo missionnaire frantsay any amin'ny faritra Amerika avaratra izay nanao fitafiam-behivavy izy ireo zany. Ary voalaza koa fa nitia lehilahy nitovy taminy. Nanana fifandraisana sy nanao firaisana tamin'izy ireo zany. Dia tany Nouvelle-Guinée koa voalaza fa voalaza mpahay anthropologie zany fa nisy ireo ankizilahy indray rehetra zany, izay mifandray amin'ny resaka fivavahana izy io, fa nisy fotoana izay nanaovan'izy ireo firaisana ao anatin'ny mahasamy ankizilahy azy. Sombiny ihany ireo fa misy raha manao fikaroana isika dia hita marobe fa efa tsy zava-baovao teo amin'ny tantara akory zany. Na dia izany aza nefa dia tsy mbola nantsoina tamin'izany anarana hoe homosexuel izany izy ireo raha tsy efa nanomboka tamin'ny taona izay voalazako teo tamin'ny 720 azafady. Ny teny homosexualité moa dia mazava tsara fa avy amin'ny teny grika izy io, homoios, izay midika hoe mitovy, semblable zany. Dia miaraka amin'ilay sexe moa zany dia midika hoe fiarahan'ny olona mitovy sexe, na lahy sy lahy na vavy sy vavy. Marina nefa fa ny hoe fiarahana dia tsy voatery miafara amin'ny fanambadiana ilay izy, fa mety fiarahana mangina, mety misy firaisana ara-nofo, ary misy ihany koa nefa dia karazana orientation fotsiny ilay izy, orientation sexuelle, izay tsy ampiarin'ilay olona fa zavatra iainany mangina ao amin'ny fiainan'ilay izy. Ireo izay mitia sy miaraka amin'ny olona hafa ihany koa dia antsoina hoe hétérosexuel. Zavatra efa fantatsika moa izany fa fanamariana ireo.
ireo zay sady miaraka amin'ny mitovy fananana aminy no miaraka amin'ireo zay fananana hafa tsy mitovy aminy dia antsoina hoe bisexuel. Amin'ny teny anglisy dia antsoina hoe straight zany le hétérosexuel ary gay na lesbienne. Ireo zay mitia na miaraka amin'olona mitovy fananana aminy. Ny gay moa zany dia ny lehilahy sy lehilahy, ny lesbienne ny vehivavy sy ny vehivavy. Avy tamin'izany no nahazahoana ny fanafohezan-teny hoe LGBTQ izay hitantsika matetika any amin'ny internet na any amin'ny télévision. Ny L dia lesbienne, ny G gay, ny B bisexuel, ny T transgender. Zany hoe ireny olona zay miova genre sy miova sexe azy indraindray, lehilahy izy lasa ovana vehivavy, vehivavy izy ovana ho lehilahy. Ary dia ovany miaraka amin'izay ihany koa ny maha-izy azy an'ilay olona. Ny Q zany dia voahaingana izy ity, eo amin'ny herintaona mahery eo ny mpiran'ilay Q. Le LGBT zany efa ela be io, fa ilay Q indray dia ireo olona zay mbola indécis, tsy mbola nanapa-kevitra hoe inona ny sexe na ny genre, lehilahy ve isa vehivavy, mbola miady hevitra izy zany, mbola tsy tapa-kevitra. Ireny antsoina hoe queer na questioning amin'ny teny anglisy. Amin'ny teny anglisy daholo moa zany izy io satria saika avy any Amerika ny tena hipoiran'ireo hevitra sy fijery maro mikasika an'izany. Izao tsika dia hijery ireo hevitra ara-baiboly ampiasain'ireo manohana ny homosexualité, ireo zay manaiky zany ny homosexualité. Mety ho gaga isika fa mety amin'ny fijerintsika dia inona moa ny problème, satria ohatra mazava be ny zavatra voalaza ny soratra masina. Zany Sodoma sy Gomora zany, ny faharian'Andriamanitra tao amin'ny Genesis mazava be amintsika ilay izy. Sika resy lahatra. Fa saingy ireo zay manohana na ireo zay manaiky ny homosexualité koa dia io soratra masina izay vakiantsika ihany koa ny vakiny. Ary entiny manohana an'izany. Entiny milaza fa azo atao ny homosexualité, tsy fahotana izany. Ho jerentsika izy ireo. Ny voalohany dia ny filazana zareo hoe tsy milaza mikasika ny homosexualité kory ny testamenta taloha. Mbola ho hitantsika rehefa avy eo ny heviny. Ny faharoa dia hoe zara raha voaresaka ao amin'ny baiboly ny mikasika ny homosexualité hozy izy. Misy mamarina azy ihany io. Satria tena vitsy ny soratra izay milaza mivantana mikasika ny homosexualité ao amin'ny soratra masina. Ambaran'izy ireo ihany koa fa Jesosy manokana dia tsy niresaka izany mihitsy na indray mandeha azy. Marina ve sa tsy marina izany? Marina izany. Tsy niresaka an'izany mihitsy Jesosy raha izy mivantana. Ambaran'izy ireo ihany koa fa ilay hoe ary Andriamanitra namorona ny olombelona lahy sy vavy no namorona anazy. Voalazan'izy ireo fa ilay hoe lahy sy vavy ao amin'ny Genesis dia manambara fa tao amin'ny olona no ariana hatramin'ny voalohany ny sexe roa. Olona ray ihany no namboarin'Andriamanitra saingy tao anatin'ny olona io dia ny sexe sy fironana anankiroa, lahy sy vavy. Mahafinaritra ny hevitry zareo. Ohatra ny hafahafa nefa n'ilay izy. Isika raha mamaky an'io Genesis io dia hotsika hoe nanamboatra olona roa Andriamanitra, namboatra lehilahy sy namboatra vehivavy. Tsy izay ve? Fa amin'izy ireo dia tao anatin'ny olona iray ihany ny fironana ho lahy sy ny fironana ho vavy. Ary dia mbola misy amin'ny olona rehetra mandraka ankehitriny zany fironana anankiroa izany. Ka na iray olona irona mankany amin'ilay fironany na izy mirona mankany amin'ilay anankiray. Mikasika ireo soratra masina manambara momba ny homosexualité izay lavin'izy ireo dia ireto daholo zany. Ny Genesis 7:20 izay milaza mikasika ny Sodoma sy Gomora dia raha isika no mamaky an'izany dia hotsika hoe lehibe loatra ny fahotany Sodoma, tezitra Andriamanitra no ravany Sodoma sy Gomora. Fa amin'izy ireo kosa dia tsy tahaka an'izany fijeriny azy. Hozy izy hoe tsy resaka homosexualité ny problème nandravana ny Sodoma sy Gomora, fa resaka tsy fahaizana mandray vahiny.
amin'ny teny anglisy inhospitality. Fa fantatsika tsara moa fa ny fandraisam-bahiny dia isan'ireo soatoavina ngezabe tany amin'ny faritry ny Israely zany sy ireo firenena manodidina azy. Zany hoe vahiny izay tonga ao an-tranonao ka tsy voakarakaranao zany, tsy omenao sakafo, na raha tafiny fahavalo izy ka tsy arovanao, dia tena zava-doza eo amin'ny fiarahamonina. Dia ozy ireto olona ireto, ireo vahoaka atao Sodoma ireo rehefa nahita an'ilay anjely anankiroa izay tonga atao amin'ny Lota, dia hamono azy, izany fahalaina ny vahiny zany no tena olana, fa tsy ilay homosexualité akory. Dia faharoan'izany moa dia ilay fanolanana nataon'ilay andian'olona tao amin'io tanàna, violence zany, fa tsy ilay firaisana eo amin'ny lehilahy sy lehilahy izay nataon'ireto olony Sodoma ireto. Mitovy amin'izany ihany koa izay hita ao amin'ny mpitsara 7:20. Mety vitsy amintsika nefa namaky an'io kanefa mitovy paralèle amin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora izay ao amin'ny Genesis 7:20. Misy an'ilay levita antitra izay tonga ao amin'ny Gibea izay raha tsy diso ny fitadidiako. Rehefa tonga arivariva tao le levita miaraka amin'ilay vadiny, dia nitangorona teo amin'ny trano izay nitoeran'ireto lehilahy avy tao amin'ity tanàna ity, dia niteny hoe avoa izy hahalalàna azy, anaovany firaisana zany. Dia niteny ilay tompontrano, amatompontrano azy tsy maintsy miaro an'ilay vahiny izy. Aleo ozy izy olona hafa fa tsy reto vahiniko reto. Dia farany dia ilay vadiny no nalefa ho an'ireto olona izay nitangorona teo. Ary tena zavatra tena mahatsiravina no niseho satria nanaovan'izy ireo hetraketraka nandritry ny alina, naholany zany io vehivavy anankiray, lehilahy rehetra tao an-tanàna, nanolana azy nandritry ny alina, ary rehefa maraina dia maty io vehivavy io. Ary rehefa maty izy dia nitapatapahana 12 dididina zany. Tena ohatrany hoe mijery film horreur reny zany mijery an'izany raha ohatra ka tena atao amin'ny fomba mivantambantana. Io tantara io koa dia voalazan'izy ireo fa tsy resaka filanonofo, tsy resaka homosexualité akory, satria rehefa nalefa taminy izy ity vehivavy ity dia nekeny ihany, afa-po izy. Mitovy amin'izany ihany koa ny fandraharana mivantana izay hita ao amin'ny Levitikosy 7:20 sy ny Levitikosy 7:17. Io tena fandraharana mivantana, mbola hitantsika rehefa avy eo ny texte, fa ambaran'ireto izay mpanohana ny homosexualité ity anefa fa tsy ilay firaisan'ny lehilahy sy lehilahy akory no lavina amin'io soratra io, fa ilay prostitution sacrée na ilay fanaovan'ny lehilahy sy lehilahy firaisana ao amin'ny tempolon-tsampy izay fanaon'ireo firenena jentilisa manodidina an'i Israely. Arak'izany fijerin'izany dia tsy ilay fironana sexuel eo amin'ny lehilahy sy lehilahy akory zany ny probleman'ilay texte ao amin'ny Levitikosy io, fa miaro ny zanak'Israely amin'ilay fanao n'ireto firenena jentilisa manodidina azy. Ao amin'ny Deutéronomie 7:20 ihany koa misy an'ilay teny hoe aoka tsy hisy zanaka vavy na zanaka lahy an'Israely hanolo tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy. Ilay hoe ho fanompoan-tsampy io zany amin'ny teny hebreo izay nadika moa hijangajanga ho fanompoan-tsampy dia manambara n'ilay fijangajangana ara-pivavahana fanao ao amin'ny tempolo-tsampy. Zany hoe misy karazana mpisorona jentilisa izay natokana hanao zany fijangajangana ara-pivavahana izany. Voalazan'izy ireo ihany koa fa tsy ambaran'ny soratra masina ho fahotana ny homosexualité. Raha hitady ianao izy ao amin'ny soratra masina dia tsy hahita mihitsy na indray mandeha aza. Andriamanitra nilaza hoe fahotana io. Fa ny teny izay ambaran'ny soratra masina mikasika izany dia hoe toeva amin'ny teny hebreo zany. Io toeva izay mbola ho jerentsika rehefa avy eo. Ambaran'izy ireo fa voambolana
ara-pivavahana izany. Zavatra fady tsy azo atao amin'ny ara-pivavahana fa tsy fahotana akory. Araka ny soratra masina, mbola izy ireo ihany no milaza, ny fahotana Sodoma dia tsy ny homosexualité, zany hoe efa voalaza teo ihany moa zany, fa fankalana vahiny sy fitiavan-karena. Rehefa mijery an'ilay hoe fahotana Sodoma izany, ao amin'ny soratra masina dia hitany fa tsy milaza mihitsy mikasika ny homosexualité izany. Misy koa milaza fa tsy ny homosexualité amin'ny mahafironana ara-pananana azy no lavin'ny soratra masina, fa ny fiainana izany, ny pratika izany. Amin'izy ireo zany raha ohatra ka misy ilay fironana fotsiny, manana filana zany ilay olona kanefa tsy développé ilay izy, zany hoe tsy iainana zany, dia tsy izay hozy izy no lavin'ny soratra masina, satria tena natiorany ilay olona tsy inona ilay homosexualité, araka ny fitenin zareo zany. Ireo zay manindry ny resaka mikasika ny fananana sy ny genre dia milaza fa ny fandavana ny homosexualité dia mbola manambara fanambaniana amin'ny vehivavy ihany, satria mbola te hanjakazaka eo aminy ny lehilahy. Amin'izy ireo zany, satria manko raha ohatra ka afaka amin'ny lehilahy, tsy manambady lehilahy ny vehivavy anankiray fa manambady vehivavy tahaka azy, dia tsy afaka hanjakazaka amin'ny intsony ny lehilahy. Idirantsika indray ny amin'ny testamenta vaovao, ny Romanina toko voalohany 9:4 ka hatramin'ny 7:20 milaza mivantana ihany koa mikasika ny homosexualité. Izao ny voalaza ao: izay nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony, ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samby lehilahy. Ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Mazava be io soratra io. Fa amin'ny pikaroka ireo koa dia miteny izy fa tsy niendriky ny homosexualité rehetra akory no lavin'ny Paoly amin'izany teny izany, fa izay ataon'ireo olona hétérosexuel ihany. Ny teny lazaina dia izao: raha ohatra ka tsy homosexuel amin'ny natioran'ilay olona fa hétérosexuel, kanefa manao ilay fomba fanao araka ny homosexualité, ireo no lavin'ny Paul araka ny teny. Ny ao amin'ny Korintiana voalohany toko 9:7, vakiko ihany amin'ny anaran'i Jesosy: moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitahana ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin'olona sy ny sodomita. Mbola mitohy izy io. Voalaza mazava tsara eo ilay hoe, na dikantsika hoe sodomita, ilay teny grika hoe arsenokoites, io ny teny izay anambarany ny teny grika azy. Kanefa lazainy reto mpanohana ny homosexualité ireto fa izany teny izany dia tsy nilazany Paoly akory ny fandavany ny homosexualité, fa ny tena laviny dia resaka exploitation sexuelle. Zany hoe ireo olona izay manao mividy olona sy mivarotra mba azahoana vola amin'ny alalan'ny resaka prostitution zany. Izay ny fijeriny zareo azy. Ny amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany 9:10, izay milaza hoe ny mpijangajanga sy ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny mpianentsito, ary na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema. Io ambaran'ny Paul ihany koa amin'ny Timoty voalohany. Dia ambaran'izy ireo ihany koa fa eo akaikin'io teny io misy an'ilay teny grika izay manambara mikasika ny mpivarotra andevo. Ambaran'izy ireo fa tsy resaka homosexualité kory ny toerin'ny Paul eo, fa ireo olona izay mpivarotra an'ireo ankizilahy izay alefa amidy anao fijangajangana amin'ny lehilahy tahaka azy. Hitantsika amin'izany fa tsy mora ny
miady hevitra amin'izy ireo. Satria manam-pahaizana ireo, tena olona nianatra. Ary ireo soratra izay ampiasaintsika ihany handavantsika ny homosexualité no ampiasainy mba hanekena izany. Noho izany dia mamela ahy ianareo raha hitondra ny fanazavako avy amin'ny fiteny fototra satria tadidiko tsara ny teny président FLM zay hoe gaga hozy izy fa ny alainy daholo ny teny hébreu sy ny teny grika no avadibadiny sy amboamboariny dia mandresy lahatra olona maro izy. Dia ndao koa mba hojerentsika izay ambarany soratra masina amin'ireo zavatra izay no lavina zany. Ny voalohany dia ilay ao amin'ny Genesis toko voalohany 7:20 izay nadikantsika hoe lahy sy vavy no namoronany azy. Izay nolazain'izy ireo fa tsy lahy sy vavy olona roa no tiantenenina fa resaka sexe na genre roa samihafa ao amin'ny olona. Mazava tsara nefa ny ambarany ny teny hébreu amin'io ilay menamena io izao, ilay teny hoe zachar sy nekva dia mâle sy femelle no dikany. Ary tsy manana fiteny hafa zay ampiasaina amin'izany hoe sexe roa zany ny teny hébreu fa saingy tsy izany no ampiasainy eto. Fa tena ilay olona lehilahy sy olona vehivavy no arian'Andriamanitra. Voalaza mazava tsara fa nanamboatra ny olombelona Andriamanitra araka ny endriny no namoronany azy ary lahy sy vavy no namoronany azy. Mazava tsara fa tena lahy olombelona anankiroa no teny ambara. Adama sy Eva zany. Lehilahy sy vehivavy no arian'Andriamanitra ary ireno no tsofin'ny rano. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa fara sy mihabetsahary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Genesis 1:20. Eo amin'ny lahy sy vavy no nitsofin'Andriamanitra rano. Tsy misy lahy anankiroa ao, tsy misy vavy anankiroa ao. Raha neken'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany dia nasiany tipany tao amin'ny Genesis. Fa tena mazava tsara ny voalazan'ny soratra masina fa lahy sy vavy ireo no natambany sy nitsofin'ny rano. Isan'ny ny antony izay nanoren'Andriamanitra amin'ny fanambadiana ny fiterahana. Afaka hiteraka ve ny homosexuel? Mazava be mivaliny, tsia. Manangan-jaza no ataony maro ankehitriny. Ary raha ohatra ka lasa homosexuel daholo ny olombelona eto an-tany, dia inona ny zavatra iseho? Ringana, tsy hisy intsony ny taranaka ho avy. Tapitra hatreo ilay famoronana mitohy izay nataon'Andriamanitra. Noho izany dia manohitra ny famoronan'Andriamanitra ny homosexualité. Olona iray no namboarina aloha, avy eo avy taminy no nanamboaran'Andriamanitra ny vehivavy. Fa misy ilay fampianarana izay miteny hoe ilay olona iray voalohany izay manana sexe roa, rehefa avy eo dia nosarahin'Andriamanitra ilay olona izay vao nanome ilay lehilahy sy vehivavy. Tsy izany no ambaran'ny soratra masina. Fa lehilahy izy. Rehefa avy eo nalaina avy tao aminy ilay vehivavy. Fantatsika tsara io tantara ao amin'ny Genesis io. Ny ao amin'ny Genesis 7:15 sy ny manaraka tantaran'ny Lota tao Sodoma sy Gomora. I Lota dia vahiny. Vahiny izy, kanefa koa nitondra vahiny hafa. Noho izany dia araka ny fietreretan'ireo ilay mpanohana teo zany, izao no lazainy. Io Lota io efa vahiny kanefa mbola hitarika vahiny. Noho izany dia mba te hahafantatra
ny mikasikasika an'ireto vahiny reto ireto vahoaka izay nipetraka tao Sodoma ireto. Ka tonga izy ireo nitangorona teo amin'ny trano izay nisy an'ny Lota sy ireo anjely roa mba hamantatra. Jereo tsara ny fomba hamadihana an'ilay tantara. Misy verbe matoa ny teny Hebreo izay midika hoe iada. Io teny Hebreo hoe iada io dia misy hevitra anankiroa izy io. Ny heviny voalohany littéral dia ny mahalala na mahafantatra olona zany. Ny heviny faharoa dia ilay mahalala manao firaisana ara-nofo. Dia izao no lazain'ireo izay mpanohana ny homosexualité. Rehefa niteny ireto lehilahy ireto hoe avoa izy mba hahalalànay azy. Dia ozy hoe tsy resaka filana ara-nofo akory no teny ho lazaina fa avoa ety ireo vahinao ireo mba ho fantarinay. Na olona manao ahoana ireo na olona manao ahoana satria vahiny tokoa moa izy ao an-tanàna. Hitanareo amin'izany ny fahaizany mamadika an'ilay tantara. Mitombina ve nefa izany fomba fijeriny izany? Tsy mitombina izany. Tsy mitombina izany satria matoa i Lota ny teny hoe indro ny zanako vavy izay mbola virgine dia tena ilay filana ara-nofo, ilay verbe iada amin'ny heviny manao firaisana ara-nofo ny tena nolazainy. Hevitra taingina ny an'ireto mpanohana ny homosexualité ireto. Voalazan'izy ireo ihany koa ny hoe tsy homosexualité ny fahotany Sodoma fa zavatra hafa. Rehefa mamaky ny eo amin'ny Joda andininy fahafito tsika, ny Joda tsy misy toko satria toko anankiray ihany. Ny andininy fahafito dia izao ny voalaza. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa dia aseho ho fananarana amin'ny aretan'ny fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Tsy mitombina velively ny filazan'ireo mpanohana ny homosexualité fa tsy homosexualité no olana ao amin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora. Satria tena ambaran'ny Joda mazava tsara taonjato marobe aty aoriana fa tena izany filana ara-nofo sy fijangajangana izany tokoa no olana sy fahotany Sodoma. Ny teny Grika izay ampiasain'ny Joda ao dia ilay teny hoe ekporneo. Misy teny fantatsika amin'izany. Izay voambolana milaza mazava resaka fijangajangana sy falotoana amina firaisana ara-nofo. Mazava izany fa tena tafiditra ao anatin'ny fahotany Sodoma ny homosexualité. Tena nampirehetin'ny filany an'ireto lehilahy ireto. Ireto anjely izay tonga tao amin'ny Lota ireto koa ireto lehilahy izay nanodidina ny trano Lota ireto. Ary tena hita fa nisy an'ilay fironana homosexuel tao aminy. Ary ny anolana azy ireo no tena tanjony. Isan'ny fahotany Sodoma ankoatra ny violence izay nikasany hamono an'irety anjely ireto ny filany lehilahy sy lehilahy. Mazava tsara izany. Ny matoan-teny Hebreo izay ampiasain'ny Lota ihany koa izay hitanareo amin'ilay menamena io ary mitovitovy amin'ny teny malagasy ihany ilay izy. Matoan-teny hoe ra. Hoy isika hoe ratsy. Mitovitovy amin'ny teny malagasy ihany. Nolazain'ny Lota hoe ny teny izy rahalahy. Aza manao izao zavatra ratsy indrindra izao ianareo. Ny matoan-teny hoe raha amin'ny fiteny Hebreo dia mabango ireo fahotana rehetra izay mety faratsiana rehetra. Misy teny maromaro nilazana ny fahotana amin'ny fiteny Hebreo, saingy rehefa mampiasa ny hoe raha izy dia mabango azy rehetra izany. Azo antoka izany fa na iza mamily ny saintsika, na iza manova ny soratra masina fa tena fahotana ny homosexualité ary izany no isany nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Ny soratra masina izay tena mandrara
mivantana indrindra ny tsy hanaovana ny homosexualité dia izay hita amin'ny Lévitique toko fa 8:12-20. Manao hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana izany. Somary hazavaiko kely io teny io satria misy fandikana be dia be. Raha mijery an'ireo fandikana maro na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy ianareo dia hita karazany maro be. Ary ny fanovanovan'ireo mpikaroka azy dia tahaka an'izao. Io teny io izy dia mety azo adika hoe aza manao ny resaka homosexualité ataon'ny lehilahy na vehivavy. Io zany tena fandrarana indray homosexualité. Io ny fandraisantsika azy. Ny faharoa dia ny homosexualité eo amin'ny lehilahy anankiroa ihany. Fa tsy voakasika izany kosa ny vehivavy, ny lesbienne. Afaka ny lesbienne hoy izy reto. Ny fahatelo dia ny sexe anal, miala tsiny fa tsy maintsy milaza an'izany. Eo amin'ny lehilahy roa no mety ho dikany ihany koa. Na ny fanaovana izany sexe izany ao amin'ny tempolo tsampy, izany hoe les prostitutions sacrées zany, no mety ho dikany ihany koa hoy ireto mpandinika ireto. Na koa ny fahadimy mety firaisana ara-nofo ataon'ny lehilahy roa eo ambony fandrian'ny vehivavy. Araka izany fahitantsika azy zany dia azo amboamboarina ny soratra masina. Azo adika amin'ny fomba izay mahametimety ny olona handikany azy mba hanamarinana izay zavatra tiany hatongavana. Andao ho jerentsika ny fiteny fototra. Io le menamena io zany no ilazany azy. Raha adika arabaky teny izy dia hoe aza mandry amin'ny lehilahy toy ny fandry eo ambony fandrian'ny vehivavy. Aza mandry amin'ny lehilahy toy ny fandry eo ambony fandrian'ny vehivavy. Fa ilay fomba fiteny hébreu hoe eo ambony fandrian'ny vehivavy, misy kove isay zany, dia midika hoe manao firaisana ara-nofo ny dikany. Noho izany raha adika izy zany dia ny hoe aza manao firaisana amin'ny lehilahy toy ny fanaovana firaisana amin'ny vehivavy. Izay ny tena dikany. Raha atao mahitsitsy koa zany dia mandà ny fanaovan'ny lehilahy firaisana amin'ny lehilahy. Kanefa noho ny zava-misy izay efa fantatsika fa manindry ny resaka genre masculin ny testamenta taloha dia ny firesahan'ilay lehilahy sy lehilahy dia mahabango ihany koa ny vehivavy sy vehivavy avy hatrany zany. Ny raharahany Lévitique toko 8:2-20 dia ny fanaovan'ny lehilahy firaisana amin'ny lehilahy ary mitombina koa izany eo amin'ny vehivavy sy vehivavy. Mahazo antoka tsika izany. Fa ny dikany teny baiboly malagasy tompoko dia marina. Fa raha mahita dikany teny hafa ianareo izay manovanova an'izany dia aitsio izy. Tsy resaka fanaovana firaisana any anaty tempolo tsampy akory arak'izay voalaza an'ireto mpanohana ireto no voalaza eto, fa tena ilay firaisana ara-nofo eo amin'ny mitovy fananaha. Na lehilahy zany, lehilahy sy lehilahy, na vehivavy sy vehivavy. Marina tokoa ny filazan'izy ireo fa ny teny hébreu hoe toeva dia voambolana mikasika ny fanompoam-pivavahana. Tena marina io. Ilazana ny fanompoan-tsampy, ilazana ny fanatitra, ilazana zavatra maharikoriko zany, ditikazo izay atao fanatitra nefa maharikoriko satria tsy ankasitran'ilay Andriamanitra anolorana azy. Ilazana ny sakafo tsy fihinana, fady zany. Ilazana fandatsahan-draha ihany koa ny teny hoe toeva. Ilazana firaisana ara-nofo maloto, fijangajangana zany. Fanambadiana voararany lalàn'ny jiosy. Ny vola azo avy amin'ny fitondrantena maloto, ambaran'ny teny hoe toeva daholo zany, sy ny maro hafa, izay maro be izy. Kanefa
raha mijery an'ireo lisitra rehetra ireo isika dia hita avy hatrany fa fahotana daholo ireo. Inona tsy fahotana amin'ireo? Firaisana ranofo maloto ve? Sa ny resaka sakafo fady izay tsy fihinana izay nitorahana vatony jiosy. Ny vehivavy izay tratrany jangajanga dia notoraham-bato ho faty. Tena nampahatezitra an'Andriamanitra, voarara izany, tsy azo atao, ary voalaza ny didy fahenina aza ny aza mijangajanga. Ahoana no asahian'ireto olona ireto milaza fa ny tohivady tsy manambara fahotana? Tena fahotana ny tohivavy. Noho izany, araka ny Levitikosy toko 7:20 zany sy ny Levitikosy toko 20 dia fahotana ny homosexualité. Ao amin'ny testamenta vaovao indray no ho jerentsika. Hoy ireo mpilaza masaka hoe tsy nilaza mikasika ny homosexualité Jesosy. Marina tokoa izany. Tsy nilaza mihitsy izy. Tsy niteny izy hoe ino izy ity? Ry vahoakan'i Jerosalema tsy azonareo atao ny homosexualité, na niteny mivantana hoe zay fahotana ny homosexualité. Voaozina izay manao izany. Tena tsy niteny an'izany tokoa izy. Tsy niteny an'izany, mivantana izy. Tsy nampiasa ireo voambolana mikasika ny homosexualité tokoa Jesosy, nefa mazava tsara ny fampianarany mikasika ny fanambadiana. Izay hitantsika ao Mateo toko 7:17 ka hatramin'ny 12:20. Marka toko 10 misy diso angambany io. Ny toko 2 ka hatramin'ny 10 angambany io ny manaraka any. Ny nakan'i Jesosy an'ilay fototry ny fanambadiana tao amin'ny Genesis, ilay nilazany fa lahy sy vavy no namoronan'Andriamanitra, nataony nalainy mivantana, ilay teny avy eo amin'ny Genesis, ary hozy izy hoe tsy azo ny olombelona sarahana ireo. Am Jesosy dia mazava tsara fa lahy sy vavy no nanamboaran'Andriamanitra ny olona, ary ireo lahy sy vavy ireo no afaka mifanambady sy tsofin'Andriamanitra rano amin'izany fanambadiana izany. Tsy niresaka mikasika ny homosexualité izy, saingy ny fampianarany dia manda ny homosexualité. Mazava tsara. Voalazan'izy ireo ihany koa ny resaka inclusivité. Izany Jesosy zany hozy izy dia inclusif. Mampiaty moa izy amin'ny teny malagasy. Tsy manavakavaka ny olona rehetra, tsy manavakavaka na volokoditra, na fiaviana, eny fa na ny orientation sexuelle azy. Hétérosexuel ianao, tian'i Jesosy ianao. Araka ny hevitra izy ireo, homosexuel ianao, tian'i Jesosy ianao. Marina tokoa ve izany? Tena inclusif tokoa Jesosy. Tian'ny olona rehetra izy. Ary izay rehetra nanatona azy dia tsy misy ny laviny na dia iray azy. Ny mpanota dia navelany heloko, nomeny fanantenana fa ho voavelany helony. No dioviny, vehivavy tratra olan-tanana. Ny jangajanga dia niteneny hoe anaka, izaho koa tsy manameloko anao, mandehana. Fa saingy Jesosy mbola tsy hitako mihitsy amin'ny soratra masina ka niteny hoe manomboka androany dia marina amin'izay ny fijangajangana. Tsy niteny tamin'ny Zakaiosy mihitsy izy hoe manomboka amin'izao ry Zakaiosy dia azonao tao amin'izay mangalatra ny volam-panjakana. Tsy niteny an'izany izy. Tia ny mpanota izy, mandray ny mpanota izy, fa saingy manda sy mankahala ny fahotana. Maharikoriko an'i Jesosy mihitsy zany fahotan'ny olona zany. Ary matetika dia lazainy foana hoe ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Mandray ny mpanota Jesosy, fa saingy tsy manaiky na manamarina ny fahotany. Mandray ny homosexuel izy, raha misy manatona azy. Raha misy te hiova tokoa miala amin'izany, fa saingy izy tsy anamarina ny homosexualité na oviana na oviana. Ny Romanina
ny toko voalohany ny andiny fa 9 ka hatramin'ny andiny fa 7. Izao ny voalaza ao izay efa voavaky teo raha teo moa izany. Izany no naloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filandratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony, ary tahaka izany koa ny lehilahy fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samby lehilahy. Ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Ny contexte dia izao, contexte an'io fitenin'ny Paul dia izao. Ny fanompoany sampy no fotry ny fahotana rehetra, dia ny fanompoana ny zavaboary fa tsy ny mpahary. Io no miteraka ireo fahotana sy fanao mahavoafady, ka ny iray amin'izany dia ny homosexualité mazava be zany. Mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra izany hoy Paul, ka lazainy fa tsy ho afamaina akory izay manao izany satria tezitra aminy Andriamanitra. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ny olona, ary namadika n'ilay ordre na ilay lamina napetrak'Andriamanitra izy. Izay no tena zavatra lazainy Paul eo, misy zavatra mifamadika, mivadika. Ny voalohany dia Andriamanitra pahary no tokony homena voninahitra sy ivavahana, nefa ny zavaboary no ivavahan'ny olona. Ny kintana, ny volana, ny hazo, sy ny sisa. Mifamadika mitovy amin'izany koa hoy Paul. Raha tokony vehivady no hovadian'ny lehilahy, dia lasa mankany amin'ny filany amin'ny lehilahy ny filany. Tahaka an'izany koa ny vehivavy. Izany fifamadian'ilay lamina teo amin'ny famorona izany, dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hoy Paul. Ny antony hoy Paul dia satria contre nature. Amin'ny teny grika moa izy dia antony hoe paraphysin. Contre nature ny homosexualité. Io teny izay fitenitsika andavanandro dia tena ara-tsoratra masina tsara mihitsy avy eo amin'ny Romanina toko voalohany andiny fa 9 ka hatramin'ny 17. Contre nature ny homosexualité hoy Paul. Ny hoe physin amin'ny teny grika dia le hoe nature zany, dia ilazany Paul le nature noharian'Andriamanitra tamin'ny voalohany any amin'ny Genesis, izay tsy azo afamadika, tsy azo ovana. Fa izay mamadika izany hoy Paul dia fahotana izany. Misy teny roa ampiasain'ny Paul io, dia le teny hoe telis amin'ny teny grika daholo ireo, sy ny teny manambara mikasika ny lehilahy, ny vehivavy sy lehilahy zany, dia entiny anazavana sy andraisana indray ilay hevitra any amin'ny Genesis fa lahy sy vavy no namoronana ny olona, fa tsy le hoe sexe masculin, sexe féminin tao amin'ny olona iray akory le izy. Hazavainy tsara zany. Mazava tsara koa fa tsy homosexualité avy ao amin'ny sampy akory, izay mifandray amin'ny fanompoany sampy no lazainy eto, fa tena ilay filana eo amin'ny lahy sy lahy sy ny vavy sy vavy. Amin'ny mahajiosany Paul dia azontsika antoka fa manana ilay fiheverana manda ny fifamadiana natiorany olona i Paul. Tsy ny testamenta vaovao ihany, fa ireo soratra tsy biblika dia nanameloka mazava tsara ny homosexualité. Ohatra anankiroa no raisiko eto fa misy maro be izy. Ohatra ao amin'ilay soratra antsoina hoe ny testamentany Naftaly, dia izao no voalaza ao, nadikako malalaka amin'ny teny malagasy izy io, fa ianareo anaka dia aza mba ho toy izany, fantaro tsara ny tompo izay nanao ny zavatra rehetra, mba tsy ahatonga anareo ho toa any Sodoma, izay niala tamin'ny lamina napetrak'Andriamanitra, ilay ordre zany, sy ny amin'ny natiora. Ivelan'ny soratra masina io vavolombelona manambara ny fanameloana ny homosexualité.
Ny lojika ampiasain'ny Paul dia tsotra sy mazava. Ny fahotana no nampatezitra an'Andriamanitra. Noho izany ny homosexualité dia fahotana. Tsotra kely. Ao amin'ilay soratra antsoina hoe pseudo phocylide dia misy soratra manameloka ny homosexualité tovy amin'izao manaraka izao. Aza manota amin'ny fanaovana firaisana maloto izay napetraky ny natiora. Satria na dia ny biby aza dia tsy tia manao firaisana eo amin'ny lahy sy lahy izany. Ary aoka ny vehivavy tsy hakatahaka izay fanaon'ny lehilahy. Fomba fitenitsika ihany koa io. Tadidio fa tsy isika niteny an'izany voalohany. Fa efa hita voasoratra ao amin'ilay soratra pseudo phocylide. Izany fomba fitenitsika izany. Na dia ny biby aza izy dia tsy manao izany. Na i Joseph ilay mpanao tantara fiangonana jiosy, na i Philon d'Alexandrie dia samy nanameloka ny homosexualité ary voalazany fa contre nature izany. Mazava tsara fa ny endriky ny homosexualité rehetra no lazain'ny Paul eto, fa tsy izay ataon'ny hétérosexuel araka izay lazain'ny reto mpanohana ny homosexualité reto. Tsy manondro ny resaka pédérastie fotsiny i Paul. Raha izany dia nampiasa ny teny grika hoe misy teny grika manokana hilazana an'izany saingy tsy izany nampiasain'ny Paul fa ilay teny izay efa nambara tamintsika teo ilay teny grika izay terme teknika filazana ny homosexuel. Ny antony hitondrako an'ireto fiteny fototra ireto dia mba ahazoantsika antoka fa mianatra avy amin'ny fiteny fototra isika fa tsy dikany teny. Mba ahafahantsika manohitra sy mahazo antoka fa izay andikantsika azy dia marina. Tsy tokony hisy fisalasalana na kely aza. Misy teny roa izay ampiasain'ny Paul amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina ny 9:5. Mampalahelo fa ny anankiray amin'io dia tsy voadika ao amin'ny Baiboly malagasy. Raha jerenareo dia misy an'ilay menamena sy ilay maintimainty. Ilay maintimainty farany io amin'ny farany io zany. Io dia voadikantsika efa noazavaiko teo ilay izy. Ilay hoe homosexuel pluriel. Fa ilay hoe malakoy dia tsy voadika amin'ny teny amin'ny Baiboly malagasy. Io ambany io no dikan-tenintsika. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay farany ihany no voadika amin'ny teny malagasy amin'ny baibolitsika zany ilay hoe sodomita. Fa ilay malakosy amin'ny teny grika dia tsy voadika, tsy hita ao amin'ny Baiboly malagasy izy io. Tsy fantatro na tonga ny mpandika teny nandatsaka azy na ny eritreritra angamba izy fa efa voadika ao amin'ilay hoe sodomita. Fa ilay malakosy dia ilazana ny amin'ny teny frantsay izy antsoina hoe efféminé. Zany hoe olona manana ina moa zany andikan'izany toetram-behivavy na sarim-bavy anga. Fa kanefa ny tena dikany dia ireo lehilahy izay mandray ny anjara toeran'ny vehivavy. Zany hoe pasifa izy zany eo amin'ilay fiarahany izy samby homosexuel. Lehilahy sy lehilahy ihany saingy ny anankiray pasifa dia ny anankiray aktif. Ilay arsenokoites no ilazana an'ilay lehilahy aktif. Misy karazany roa no anambarany Paul azy fa saingy mampalahelo fa tsy voadika ao amin'ny fandikana amin'ny Baiboly malagasy. Lasa sodomita ihany no hitantsika ao. Fa izy roa dia samy lazain'ny Paul avokoa. Samby lazain'ny Paul fa ao anatin'ny lisitra ireo inona ilay izy ambarany fa tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra ireo olona ireo. Noho izany dia na dia misy manky aza ny fandikan-tsenitsika dia tsy maninona izany.
mety mbola ho voahitsy ihany izy any aoriana any. Fa ny tiany Paoly ambara dia na ny pasifa na ny aktifa rehefa homosexuel izy dia samy diso avokoa, samy melohan'ny ten'Andriamanitra avokoa. Tsy mitombona akory ny filazana izy ireo fa ny fanaovana exploitation sexuelle no ambaran'ny Paoly eto. Efa niteneniko ary aloha izany fa misy mieritreritra fa ireo olona izay mivarotra ankizy vavy na ankizy lahy anao fijangajangana na fivarotantena no ambaran'ny Paoly eo, mazava tsara fa tsy izany no nolazainy. Tsy mitombona ny teny hoe pornos izay fahentsika matetika amin'ny fiteny ampiasaintsika, izay manao firaisana nefa tsy mbola manambady. Izay no tena heviny. Raha olona mbola tsy manambady, manao firaisana amin'olona hafa dia io teny grika io no anambarana azy. Ny contexte faharoa ihany koa dia ny mpanompo sampy, ary ny fahatelo dia mpijangajanga. Ny fahaefatra sy ny fahadimy izay efa voalazako teo dia ilay lehilahy pasifa sy aktifa amin'ilay firaisana zany. Ny contexte rehetra eto dia samy milaza zavatra manodidina ny sexe avokoa, filanonofo, fijangajangana. Noho izany dia tsy mitombona velively ny filazan'ny reto mpanohana ny homosexualité fa resaka varotra andevo sy fiexploitena ny ankizy no ambaran'ny Paoly. Fa tena resaka filan'ny lahy sy lahy sy filan'ny vavy sy vavy. Mazava tsara. Ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina ny andiny fahasivy, ireo menamena ireo ihany koa no anambaran'ny Paoly. Mazava tsara. Ny lazain'ny Paoly dia izao. Misy lisitra marobe. Fa ny lalàna hoy izy dia tsy natao an'ny olona marina akory. Fa natao an'iza? Ho an'ny mpanota hamartolos amin'ny teny grika. Ary ao anatin'ny lisitry ny hamartolos, na ny mpanota izany, no nampidiran'ny Paoly ny homosexuel. Hitantsika amin'ny menamena reo izy. Noho izany, dia tsy mitombona velively ihany koa ny filazany reto mpanohana ny homosexualité fa tsy fahotana ny homosexualité. Mazava tsara ny ambaran'ny Paoly fa tena fahotana. Ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatr'olona, ny mpandaingy, ny mpianetsito ary na ino manohitra ny fampianarana tsy misy kilema. Nataon'ny Paoly lisitra ao amin'ny fahotana daholo ireo. Lazain'ny Paoly mazava tsara fa mpanota ny homosexuel. Araka ny teolojian'ny Paoly dia ny fidiran'ny fahotana no nahatonga ny fifamadiany lamina, ny ordre eo amin'ny lahy sy vavy. Isan'ny fototra nahatonga izany ny fanompoan-tsampy, lasa jamban'ny olona ka namadika ny lamina mahasoa ny olona. Isan'ny ahafantarana ny mpanota ny tsy fahafahany intsony manavaka ny mpahary sy ny zavaboary, fa mivavaka amin'ny zavaboary izy. Ary ny tsy fahaiza manavaka ny lahy sy ny vavy, fa ny lahy dia lasa ny tia lahy sy nanambady lahy, ny vavy amin'ny vavy. Ny mpanota dia tsy marina ka tsy andova ny fanjakana ny lanitra. Izay no teolojian'i Paoly. Tsy misy soratra masina na dia iray azy, famintinana an'ilay fanazavana teo reto. Tsy misy soratra masina na dia iray aza azo anamarinana ny homosexualité ry havana. Hatrany amin'ny famoronana dia efa nametraka lamina, ordre sy natura mazava Andriamanitra. Lahy sy vavy no hariny ary ireo no mifanambady sy ny tsofin'ny rano. Misy lalàna napetraka Andriamanitra mandrara ny homosexualité. Efa hitantsika tamin'ny teny fototra ilay teny anankiroa amin'ny Levitikosy 7:20, 2:12 sy 2:7-7:10. Voalaza mazava tsara fa toeva amin'ny teny Hebreo. Zavatra marikoriko, fady indrindra, fahotana ny fanao momba ny homosexualité. Na dia tao aza ny fankalana vahiny, dia ny homosexualité dia isan'ny fahotana nanameloan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora.
mbola notsindrian'i Jesosy mafy ny lamina napetrak'Andriamanitra. Lahy sy vavy no tsofina rano ary tsy azo sarahana ireo. Tena fitiavana tokoa Jesosy. Nefa navahany mazava tsara ny fitiavany ny mpanota sy ny fankahalany ny fahotana. Nandray ny mpanota nanatona azy izy, nefa tsy mba nanamarina ny fahotana, na oviana. Voalazan'i Paul mazava tsara ny mampanota ny homosexuel, sady mpanota no tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ino ny tokony ataontsika ary? Voalazako ty fa efa ato anatin'ny fiangonantsika io misy homosexuel ato amin'ny FLM. Ny tokony ataon'ny fiangonana voalohany indrindra, tokony ataon'ny fiangonana vaindohan-draharaha fampianarana fa tena lava ny soratra masina ny homosexualité. Mba tsy handairan'ireo fampianarana marary avy any ivelany sy avy eto an-toerana isika. Hitantsika teo fa tsara petraka ny hevitra izay arosony. Ka raha mareforefotsika tsy ampy soratra masina, tsy mahalala, dia risiny. Tsy ampy ny milaza fotsiny fa tsy manaiky, fa tokony hahay mamaly sy manohitra ara-tsoratra masina ny kristianina loterana. Satria ao anatin'ny fankalazana ny herinandro reformation tsika efa 720 ny volana oktobra androany ho avy ny faraiky amby 30 dia mba nitady nanao fikarohana mikasika an'izay mba nambarany Martin Luther mikasika ny homosexualité. Tena nandany homosexualité izy. Amin'ny teny anglisy io niniko sy nadika amin'ny teny malagasy fa ho adikako malalaka. Amin'ny Martin Luther dia fahotana tena loza be ny homosexualité. Terrible sin hoy izy amin'ny teny anglisy. Izaho manokana hoy dia tsy dia tena miresaka loatra nreto anty soratra masina ity. Kanefa hozy izy dia hita ito amin'ity soratra masina ity zany. Dia manontany tena izy hoe tsy izy anie hozy nampitra an'ireo taty amin'ny faritry Allemagne fa ireo izy izy ireo monka ireo ihany no nitondra azy avy any Italia. Araka ny filazan'ny Martin Luther dia tao amin'ny monastera no nahitany an'izany. Ary izy nahafantatra fa nisy tamin'ireo monastera tamin'izany fotoana izany. Ary nolazainy fa ireo monka ireo ihany nitondra izany avy any Italia, avy any Roma zany nankany Allemagne. Io ny anankiray misy référence io. Ny faharoa dia ilay ametrahany Martin Luther fa tena mazava tsara. Avy aiza aro izany zavatra zany? Inona nahatonga an'izany? Dia mamaly izy. Tsy salasalana hoy izy. Fa rehefa miala amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny olona, dia fahafahany Satana moramora ao amin'ny olona ny tena natiorany sy ny filana ara-boajanahary napetrak'Andriamanitra dia ilay filana lahy sy vavy. Ka ovany zany hozy izy. Ka lasa velona ao amin'ny filana ratsy na ilay filana mivadika. Amin'ny Martin Luther dia avy amin'ny Satana ny homosexualité. Io mbola hazavaina eo amin'ity anankiray ity ilay zavatra efa nolazaiko teo zany. Izay mahafantatra marina, izay ambaran'ny soratra masina, dia tsy maintsy manohitra ny homosexualité. Ny tena loterana dia tsy maintsy mahafantatra ny marina ambaran'ny soratra masina. Lojikako ty, lojika napetrako ty. Raha ohatra ka izay mahafantatra marina, izay ambaran'ny soratra masina dia tsy maintsy manohitra ny homosexualité. Ary ny loterana, ny tena loterana dia tsy maintsy mahafantatra ny marina ambaran'ny soratra masina. Dikan'izany dia ny loterana marina dia tsy maintsy mandany homosexualité. Zavatra tsotra kely lojika nampiasaiko.
Nitady ry havana fa ny Luterana. Izany Martin Luther zany nanokatra ny sainy zao tontolo zao tamin'ny famarinana ny soratra masina. Ny fiangonana Luterana dia mbola mpanokatra ny masony zao tontolo zao amin'ny famarinana ny soratra masina. Ary mbola tokony hotazomintsika hatramin'ny farany izay mpanokatra ny masony zao tontolo zao antsika izany. Karaha tena Luterana isika dia mitazona ny famarinana ny soratra masina, tsy manovanova izay ambarany, dia manohitra ny homosexualité isika. Amin'ny herintsika rehetra, amin'ny fampianarantsika rehetra, sy ny fisainantsika rehetra, ny fijerintsika rehetra dia manohitra an'izany isika. Nefa ilay malatra hoe fa nanao an'iny fanambarana mezinezina ao amin'ilay boky kely iny, fa saingy fehezanteny anankiray ihany. Fehezanteny anankiray ihany. Fa mila manao zavatra ngeza be izy mba ho fantatry ny olona tokoa ny mikasika an'izany. Inona moa no nahatonga an'ireo firenendehibe tafalatsaka amin'izany? Tahaka an'ireo fiangonana Luterana izay miara-miasa amintsika ireo tafalatsaka tamin'izany. Ny fijeriko azy dia ireto zavatra ireto. Ny fivoizana be loatra ny resaka zon'olombelona, droit de l'homme. Mitovy zo ny olona. Manana zo itiany, izay tiany izy. Avelao izy hitia izay tiany. Raha homosexuel izy, avelao izy tia, mitovy sexe samy. Aza rarana. Fa zony zany. Ny faharoa dia ny fiaraha-miasa, ny fiangonana akaiky loatra amin'ny fanjakana. Efa mifamaritra loatra manko ny fiangonana sy ny fanjakana dia lasa jamba ny fiangonana. Tsy mahita ny tena izy. Lasa izay ataon'ny fanjakana no tereny arahan'ny fiangonana. Dia manaraka ho azy ny fiangonana. Ny fandraisany ny soratra masina. Lasa tsy manam-pahefana intsony ny voalaza ny soratra masina. Fa izay ekeny kolotsaina sy ny zon'olombelona no mahery aminy. Noho izany dia maharikoriko ny zava-misy. Ny tena zao dia mahita raha nianatra tany ivelany dia mahita olona mifanoroka ao anaty bus lehilahy sy lehilahy sy vehivavy sy vehivavy. Mba mitsangatsangana any amin'ny ville ianao harivarivan'ny zoma dia mahita olona lehilahy sy lehilahy mifampijorojoro sy vehivavy mifampioroka, mifanoroka sy mifampitaona. Ny maso koa efa nahita vehivavy sy vehivavy avy ny filazan'zareo azy tamin'izany fotoana izany dia nitsofina rano. Bénédiction. Asa moa inona ny bénédiction azy tamin'izany. Fa nitsofina rano ilay vehivavy. Mbola voalohandohany tany Norvège io hitan'ny masoko. Nahita azy ireo nivoaka avy tao anatin'ny fiangonana no arabaina teo ivelany teo vehivavy sy vehivavy no fampitantana sy milahatra eo. Asa nahoana moa zany ny hoavin'ny fiangonana Luterana malagasy ny amin'izany zavatra izany hatazona an'izany tokoa ve isika hatramin'ny farany. Ny amaranako azy dia ilay tenin'ny Martin Luther. Efa antonina ngeza be izay napetrany hoe avy aiza moa izany fahalovana lehibe izany. Dia hoy izy hoe tsy mampisalasala fa avy amin'ny Satana. Izay taoriany niodinany olona avy amin'ny tahotra an'Andriamanitra dia nanafoana ny natiora izay nanala ny filana natoraly ka namelona ny filana mifanohitra amin'ny natiora. Eo no amaranako ny famelabelarana izay nitondra ny lohateny hoe izay ambarany soratra masina momba ny homosexualité. Misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany hivavaka isika. Misaotranao Jesosy noho izany teny izay nomenao anay, nampianaranao anay fa fahotana tokoa izany. Homosexualité izany. Nolavinao zany, tsy nekenao zany, ary inoanay sady ampianarinay ihany koa ankehitriny fa lavin'ny fiangonana. Ny fiangonana ihany koa tsy manaiky izany. Kanefa tazominy Jesosy ny fiangonanao ao amin'izany famarinany soratra masina izany. Ary tsy izany ihany fa izay mety ho fampianarana na izay mety ho fampiviliana ataon'ny fahavalo. Arovo ny fiangonanao mba tsy ho lavo na ho tafitona amin'izay fampianarana marary sy misy kilema. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany.
Amen.